mitondrandreo de tena mampisaly manivahoaka tena matonosary any fitondrandreo volomboasary mbola zakatika very zareo stady de tena makaleo tena marina kasi zakatrony miakatra mizavatra amy savony tena mafy mahitiny mandoa amtika tanjakany sonoa saolana amizady zao aiaho miavakako zareo no amizao faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy ny fianam-pirenena no hozaraintsika ito naneho hevitra manko ny professeur Raymond Ranjeva fa hoe raha misavorovoro ny firenena dia tokony handinika ireo mpanao politika mendrika ho fantatra sy fakafakaina avokoa ny hevitry ny rehetra mba ho vahoaka mijoro ary ny eran-tany dia ny mpanao gazety mijoro amin'ny marina sy mamakafaka ny zavamisy dia mitovy lanja amin'ireo mpampianatra ambony eny amin'ny anjerimanontolo olona tohiteny no ilainy firenena saingy ilaina ny fifanampiana ho ity filohan'ny akademia malagasy teo aloha ity zay no manko fanehoan-kevitra nataon'ny professeur Raymond Ranjeva hitantsika ihany koa fanehoan-kevitra amin'izao fotoana izao ity naneho-hevitra manko ny Flery Rakotomalala fa hoe voan'ny tojo lavitra be raha tsy diso aho i Andry TGV dia tsy mahay mitondra moto tsy mba manana an'izany manko izy tamin'ny fahazazany ary tsy manana ihany koa tamin'ny fahatanorana ankoatran'ny fahaizana dia voan'ny tojo lavitra be i Andry Rajoelina ny teny anglisy moa diso solazaina tsony nisy moto maromaro teo amiko fa tsy sahy mikitika zalahy tamin'izany ary tsy zakan'ny belon'ny Rajoelina ny mahita ny tojo Ravalomanana homery ity manana fiamerim-bola manko averina amin'ny TGV Antananarivo tsy hanaiky mora foana izay titidratsy ataon'ny Loranjy mijama izay hitantsika zao ataon'ny Loranjy hitantsika ny teny fampidirana vidéo teo hoe tsy mamely ity fitondram-panjakana izay tarihin'ny Loranjy na tarihiny TGV filopitarika Andry Rajoelina ity ary mitaintaina mijaly ny vahoaka rehetrarehetra na io andrenivohitra amin'ny hitantsika amin'ny kapitaly Antananarivo renivohitra zany na manodidina atsimo andrefana avaratra ary antsinanana ary izay ihany koa nahatonga ny hitantsika vidéo ity ny solombavam-bahoaka sy tena andrena solonaiko voafidy tao Toliara ary lehibe ny mpanohitra ao amin'ny antemera-pirenena zay naneho hevitra izy mahakasika na ranom-pirenena fa hoe ity fitondram-panjakana ity dia manao tsy fanao zany hoe karazana ny fananana plan drafitra ihany koa manko izy fa noho tsy voafidy tamin'ny filoham-pirenena izay ary ny fototra tamin'ny resaka sosialim-bahoaka resaka rano sy jiro ary fa indrindraindrindra amin'ny lafiny mahaolona izay manko ny filoha ny mpanohitra antemera-pirenena izay ary itsandaniny zavatra tena no amafisiny dia mahakasika ny hoe ohatraohatrany mitovy amin'ny renivohitra kapitaly ny Antananarivo renivohitra ny any amin'ny faritra Androy amin'izao fotoana izao ity satria zao taloha manko ny any atsimo dia rehefa mijaly rano dia ny citerne na mpitatitra rano reo feno bidon jaune no atirina any atsimo noho izany dia mitovy ohatran'izany ihany koa zany ny Antananarivo renivohitra ataontsika hoe bidon jaune io manko ataontsika hoe tsy ny afaka nisaraka ny voakany Antananarivo nandritra ny taona maro zay fa io eo ihany milahatra eo amin'ny pompe fa na izany na tsy zany aza dia ity fitondram-panjakana ity anisany niavaka tamandritra ny 80 taona azo lazaintsika ihany koa manko fa io rehefa zareo efa miteny fa indrindra filoham-pirenena Andry Rajoelina tsy nisy tao anatin'ny 80 taona tonga zao ny tsy nisy ny anatin'ny 80 taona ny fitaterana rano amin'ny citerne amin'ny vahoaka malagasy isaky ny quartier na isaky ny trano na ataontsika hoe isam-patan'olona izay koa izany zava-miavaka nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ity ka raritry hitsy ny olom-pirenena maneho hevitra hoe mitovy ka any amin'ny faritra atsimo na faritra Androy izay ny ka misy amin'izao fotoana izao ity zany hoe tsy mampandinika antsika rehetrarehetra zany fanehoan-kevitra ny Raymond Ranjeva teo hoe misavorovoro ny fiainam-bahoaka misavorovoro ny sain'ny vahoaka isam-batan'olona mitaintaina manome hevitra fa noho ny hoe tsy afaka manoatra araka ny tenenitsika zay ka zany mampandinika tokony hampandinika ny mpanao politika rehetrarehetra mifohaza ra malagasy raha mbola manaintaina raha mbola misy fomitepo
ary mbola misy saina misaina dia tokony hitsangana hijoro araka ny teneny zay hoe mila mijoro raha misy zavatra marary anao satria firenena iaraha-manina ty fa tsy firenena ho an'olo tokana ary hitantsika ihany koa moa fa ny hevitra nataony général Ramakavelo hoe ohatrany tsy mipetraka trara zany republikan'ny Madagasikara zany fa lasa n'olo tokana ve ity firenenantsika ty atsika ne maro anisy koa izany zava-misy eto an-tany sy firenentsika andao jerentsika manko fa ny hevitra nataony solombavavoaka sy tena andrena solonaiko mahakasika raha-pirenena sy fitantanana nataony filoha Andry Rajoelina izay tsy mamokatra izay tsy hita izay alehany lasa manao zavatra tsy lahara-pahamehana zany hoe tsy mahatonga antsika vahoaka malagasy tsy mifoha mifohaza fa lera zao ary zay ihany koa ny ndraindray ny Flery Kotomalala efa lera zao ry vahoaka malagasy ny vahoaka ny ivelany dia efa mitsangana efa maneho hevitra araka tenentsika zay fa tsy zakatsony zava-misy eto zao ary efa ianarany vahoaka ny malagasy koa maneran'ny Madagasikara dia efa ao anatin'izany ihany koa fa miandry topy miandry lera ihany koa tojo ravalomanina ihany heritokana atao mba hanalana ity fitondram-pandrakana ity fa ankoatran'izany dia ataontsika hoe na dia mahera zareo fa tsy ho afaka amin'ny filoha Andry Rajoelina raha tsy io ihany atahora zareo io zanaky-dada io amin'izao fotoana izao koa izany indrindra entanantsika rehetrarehetra mba ndeha hifidy ary hisafidy tsara amin'izany koa izany ihany koa ny afaka nyzaraintsika eto tompoko lahy sy tompoko vavy ahafahantsika manendinika izay andao ary jerentsika zany fianohan-kevitra nataony solombavamboaka sy tena andrena solonaiko zay mitovy Antananarivo sy ny fatra atsimo amin'izao satria samy mividy rano sady feno bidon jaune ho ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena sy teny randriana soloniaiko androany efa tsy mendrika renivohitra fa bidon villa ihany koa Antananarivo raha ny nambarany efa ela nefa no nampitandrina an'izao zava-misy zao ny tenany kanefa ny omehezan'ny fitondrana fotsiny hoe sy teny randriana soloniaiko efa mazava fa midona amin'ny tolana ny fitondrana satria sady tsy mahavaolana no sy manambola ho ihany sy teny randriana soloniaiko tojorabe fatra andrakapisotra sady tsy mahavaolana no tsy manambola ny fitondrana ankehitriny raha io olany rano misy eto andrenivohitra io hoy sy teny randriana soloniaiko androany ny tena olany rano eto Madagasikara dia tsy fananany fanjakana vola raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsisy vola intsony ny kitapom-bola mpanjakana ny famahana ny olana natao tsy mahavoavaha olana tanteraka tamin'ny fanaovana ny miavatory sy ny fampelezan-kevitra ny fifidianana filohampirenena no efa nahatsikaritra io olana io ny tenany ho iatrany sy teny randriana soloniaiko raha nisy olona tamin'ireny propagandy na filoham-pirenena reny ny tety an'i Madagasikara nandritra ny fotoana nanaovanay miavatory iny dia fefa nahatsapa ny tenako tamin'izany ary fefa niteny aho tao anatin'ny fandaharana izay nataoko tao anatin'ny programma izay nataoko fa misy olana lehibe eto Madagasikara dia ny olan'ny rano ary nambarako tamin'izay fa tsy ny any atsimo ihany tsy ny any atsimo ihany manana ny problèmany rano io fa na ny any avaratra na ny any antsinanana na ny any andrefana na ny eto ampovoan-tany efa ela no nampiomana ny zava-misy ny tenany saingy tsy niomana ny fitondrana no mbola niome azy raha ny fanamariana nataony zay ny tenenako hoe be dia be ny programany prositeny na mambarako tamin'iny propagande iny fa niteny aho hoe mandainga izay raha vitan'izy rehetra fa pyramide de Maslow io ihany aloha ataotsika lahara-pahamehana ataotsika priorité de priorité inona le pyramide de Maslow voalohany rano faharoa sakafo fahatelo ny fahasalamana ny omehezan'ny olona amin'izay rano amin'izao fotoana izao isika rehetra manana problème rano efa tsy misy mahasamihafa n'Antananarivo renivohitra sy ny faritra atsimo noho izany hoy sy teny randriana soloniaiko efa tsy renivohitra fa bidonville Antananarivo izy teny mihitsiny aho rehefa nahita bidon jaune be dia be reny hoe tena atoato dia hitovy tanteraka amin'ny any antsimo ity problème ny rano eto Madagasikara eto Antananarivo ity ina moa mampiavaka
any capitale Madagasikara sy ny any atsimo amin'izao fotoana izao. Ny any atsimo mividy rano, ny any atsimo misy terna, ny eto amin'ny capitale lasa azoko lazaina hoe fa tsy capitale tsony fa bidon ville zany tsika eto bidon jaune ary misy terna ao anatin'. Mahamenatra ny zava-misy eto Madagasikara hoy ity filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena ity satria tsy mbola nisy renivohitra nitrangana zavatra tahaka izao. Mbola tsy nahita firenena eto ambony tany, firenena eto ambony tany hoe capitale hitaterana rano, tsisy zany. Fahamenarana toy ny tongotra vakivaky sady mahamenatra no maharary tsy fananana vision. Ka izay no tenena koa ity problema ny rano ity dia problema tsy fananany mpitondra vision. Takina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nijereny olan'ny rano io ho ihany Siteny Randrianazolo ny Aiko. Zay ary ny zaraitsika eto ary azadino trano miabone na manao zay na manao commentaire ahafahantsika matsaratsara zavatra zay makasitrika makately tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa azadino trano miabone ny siantsika izay manao zay, manao like, manao commentaire ahafahantsika manohy mitantara ny zava-misy eto an-tany sy firenetsika.